Fifaliana mandrakariva trano ny arabanantsika mpanaraka an'ireo fampizarana maso rehetrarehetra ataontsika eto amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy a 5,000 Ariary indray a fanomezana amin'ity volana Jona ity ho famporisihana anao a azoto hianatra tenin'Andriamanitra, azoto hifampizara izay rehetra fantatrao momba ny tenin'Andriamanitra dia ireo Maria, misy karazana Maria 7 a voatonona ao amin'ny Baiboly ao a, ireo indray izany no arahantsika ny fampianarana mandritra n'ity volana Jona ity. Ny Maria fantatry ny rehetrarehetra mazava ho azy ilay Maria renin'i Jesosy a, fa misy koa ilay antsoina hoe Maria Madeleine na Maria avy any Magdalena. Io moa izany a ilay tsy niala teo amin'i Jesosy mihitsy, iray amin'ireo mpianatry Jesosy a. Misy koa ilay Maria avy any Betania, ilay voalaza fa anabavin'ny Lazarosy ilay natsangan'i Jesosy tamin'ny maty sady rahavavin'i Marta. Indraindray izy io be dia be ny teolôjianina miteny hoe Maria Madeleine ihany no Maria avy any Betania ianiarantsika amin'ity volana ity izany izay a. Misy koa ilay Maria vadin'i Kleopasy izay lazaina koa hoe renin'i Jakôba sy Jese ao amin'ny testameta vaovao a, dia ho jerentsika daholo izany izay hoe iza daholo ary reto Maria samihafa reto. Misy koa ilay Maria atao hoe Maria renin'i Jaona Marka, ilay nanoratra ny filazantsara araka ny Marka izany. Fa mbola misy Maria anankiray koa ary any amin'ny asan'ny apôstôly any a, ilay Maria izay lazain'i Paoly hoe isan'ny nampiantrano ny fiangonana kristianina voalohany. Ka tandrify tsara izany amin'ity volana Jona ity a, satria sady mankalaza ny Pentekôty tsika milahady izao a, izany hoe ny latsahan'ny fanahy masina sy ny foronan'ny fiangonana voalohany a, dia ny fandraika tsara amin'izay moa izany a, ny fifampizarana izay ataontsika amin'ity herinandro ity a, dia mahakasika pasteur Amerikanina izy a, fa manana razambe Norvezianina anankiray a, izay sady lehibe sy nitombo tamina fiangonana loterana anankiray aty Amerika izay isany atao hoe conservateur indrindra, Missouri Synode izany izy a, dia nianatra tany amin'ny seminairany Missouri Synode izy a, nefa rehefa avy eo a, rehefa tena nivoatra ny teolôjiany dia nifindra tamina fiangonana loterana libéral kokoa taty Amerika izy. Ny fiangonana loterana taty Amerika moa izany a, manana ny tantarany manokana izy, tsy ohatran'ny antsika tany Madagasikara hoe ny Norvezianina ihany ny tonga dia taty afara vao tonga ny Amerikanina dia niara-niasa izy roa, fa taty Amerika nisy karazana fiangonana loterana be dia be tamin'ny fiteniny aby, nisy Norvezianina, nisy Allemand, nisy Suédois, nisy karazany marobe izany. Dia izay mahatonga ny fiangonana loterana aty Amerika misy an'ilay hoe tena conservateur be tahaka ny Missouri, ilay nisy an'ity pasteur izay hanao fizarana amintsika mitohy mandritra ny 4 andro amin'ity herinandro ity a. Dia rehefa avy eo izy a nifindra tamin'ilay libéral kokoa, dia izay moa izany ny fampizarana satria isany misionery nanorina ny fiangonana kristianina indrindrandrindra fa ny loterana voalohany tamintsika tany Madagasikara koa izany ny misionera Amerikanina, dia mifandray tsara amin'ny fankalazantsika ny Pentekôty izay niforonan'ny fiangonana voalohany koa izany ny fifampizarana izay arahantsika amin'ny mandritra n'ity herinandro ity a. Dia ankoatran'izay sady hankalaza ny fetiny iray koa tsika ny alahady manaraka an'io a, dia isan'ny hoe azontsika eritreretina hoe raintsika reny moa izany no fampiasa féminin mihitsy ny fanahy masina sy ny fiangonana. Dia izay no nanasantsika lehilahy sady fankalazana ny fetiny iray no fankalazana ny Pentekôty izany ny fifampizarana mahasoa izay arahany amintsika mandritra n'ity herinandro ity. Fa ho famintinana kely alohan'ny hidirantsika amin'ny Maria izany, ireo Maria samihafa izay ianarantsika isaky ny alahady eto amin'ny pejy a, dia hiverenantsika jerena ireo fampianarana 9 izay efa vitantsika tany aloha. Tsara ho mariako izany ho anao izay mbola tsy naharaka fa eto amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy a, isan'alahady dia misy fampianarana soratra masina momba an'ireo vehivavy ao amin'ny Baiboly, dia isaky ny faran'ny volana
misy tombana zany atao hoe voaray ve le fampianarana, tsy za rery koa no mampianatra zany fa ianareo koa afaka mikaroka de mba mifampizara zany antsika hoe ankoatran'izay natolotrako inona koa ny fantatra anareo momba an'ireo vehivavy ireo de izay mahita valiny maro indrindra sady marina momba an'ireo vehivavy rehetrarehetra ianarana isan'ny alahady eto amin'ny pejy zany de mahazo an'ilay fanomezana 5,000 ariary isaky ny farany volana ka amin'ity volana jona ity de amin'ny alatsinainy 30 ny volana jona no amin'ny 20,000 any Madagasikara no jerena hoe iza indray no mahita valiny maro indrindra sady marina mahakasika an'ireo Maria izay efa notanisaiko teo sady ianarantsika tsirairay eto amin'ny pejy manomboka amin'ny alahady izao de satria araka ny nampanantenana sy nanomboantsika ny fampianarana hatrany am-boalohany zany de ireo vehivavy rehetra nanomboka tany amin'ny Eva ka hatrany amin'ny Maria renin'i Jesosy aloha no ianarantsika voalohany. Zay no ny fampiresahantsika teto de natomboka antsika tamin'ireo 5 vavy matriarka araka ny voalazan'ny filazantsarany Matio zany efa vitantsika tany aloha be tany momba ny Tamara, Rahaba, Rota, Batseba ary Maria renin'i Jesosy de hitantsika tsara araka ny filazan'ny Matio anazy zany narahantsika mihitsy ny genealojia satria sady mianatra tantara tsika no mianatra soratra masina no mianatra teolojia indrindrandrindra manao fampiarana de araka ny fitantaran'ny Matio anazy zany hatramin'ny Abrahama ka hatramin'ny Davida de nisy taranaka 450 ka tao anatin'io taranaka 450 io nanomboka teto amin'ny Abrahama ka hatraty amin'ny Davida zany izay niteraka ny Batseba de hitantsika tsara fa raha misy anaran-dehilahy 12 voatononareo patriarka reo de 4 fotsiny no vehivavy voatonona anarana de Tamara, Rahaba, Rota, Batseba. Zany hoe 3 isan-jato aloha izy tany amin'ny voalohany tany. De niena foana nanomboka teo amin'ny Davida ka hatrany amin'ny Babilôna de tena tsy nisy mihitsy aza ilay taranaka Joda arak'ilay tetiarana voatonona ny vehivavy fa niezaka ihany moa zany antsika nijery hoe iza no mba vehivavy nianarantsika tamin'iny volana avrila iny hoe mba voatonona amin'ny taranaka Joda tao anelanelan'io taranaka 450 nanomboka tamin'ny Davida ka hatramin'ny Babilôna io de 5 ihany no mba vehivavy voatonona anarana avy amin'ny taranaka Joda izay nianarantsika teo anelan'elan'io niena 1 isan-jato sahady de niena trano moa zany ny fitononana sy ny filazana momba ny vehivavy tao amin'ny baiboly nanomboka tamin'ny voany zanak'Israely avy tany a Babilôna ka hatramin'ny nahaterahan'i Jesosy Kristy de Maria rery ihany no vehivavy voatonona anarana amin'ilay tetiaran'i Jesosy ao amin'ny Matio toko voalohany. Izay no mahatonga antsika hianatra ny Maria aloha fa zava-dehibe loatra zany mijerentsika n'ity statistika ty hoe niena foana ny fanononana ny momba ny vehivavy sy ny anaran'ny vehivavy ao amin'ny baiboly fa tsy nisy mihitsy tamin'ny tantaran'izao tontolo izao zany toerana tsy nisy vehivavy zany. Tsy afaka nitohy ny taranaka raha tsy nisy ny vehivavy zany hoe teo daholo foana ny vehivavy fa tsy tononona, tsy resahana noho n'ilay toe-tsainan'ny lehilahy izay miresaka momba ny lehilahy sy manao zava-dehibe ny lehilahy ka tsy isaina, tsy tononona, tsy resahana mihitsy momba ny vehivavy izay moa nisany antony tonga antsika eto amin'ny pejy miezaka mianatra an'ireo vehivavy izay tsy voatononareo satria isany mahapotika ny firenena malagasy indrindrandrindra ankehitriny de ny fanaovana tsinotsinona ny vehivavy ny tsy fanisana ny vehivavy ny famonoana sy ny fanolanana vehivavy efa tafahoatra loatra ka isany mahatonga ny pejy sy ny fikambanana zava-manahirany vehivavy miezaka mitondra n'izay anjara biriky kely hanarenana ny toeran'ny vehivavy sy ny teolojia momba ny vehivavy io. Hidirantsika haingakaingana ihany hanamariantsika n'izany hoe niena tsikelikely
ziska tsy voalaza mihitsy momba ny vehivavy ao amin'ny baiboly ka mahatonga ny fiangonana maro mandrakandroany mieritreritra hoe zany vehivavy zany a tsisy voalaza ao amin'ny baiboly mihitsy, tsy nisy apôstôly, tsy nisy an'izany vehivavy mpaminany, tsy nisy vehivavy mpanjaka, tsy nisy vehivavy mpitarika zany ka mahatonga fiangonana maro mandraka ankehitriny tsy manaiky hanome andraikitra vehivavy na hanao ordinationa ny vehivavy. Fa raha iverenantsika kely a teo amin'ireo patriarika fotsiny, ny patriarika ao amin'ny baiboly dia Abrahama, Isaka sy Jakoba dia tena voatonona mihitsy ny anaran'ireo vehivavy tsirairay. Voalaza tsara fa Abrahama dia nanambady niteraka tamin'ny Agara aloha izy, izay vao niteraka tamin'ny Sara, izay vao niteraka tamin'ny Ketura. Fa tsy resahan'ny baiboly ireo vehivavy, tsy resahan'ny tantaran'ny fiangonana azafady ireo vehivavy ireo ka izay no harenitsika eto amin'ny pejy. Isaka dia voatonona tsara fa nanambady an'i Rebeka, ary Jakoba moa dia voatonona tsara fa nanambady sy niteraka tamin'izy efatra vavy izay niteraka an'ireo foko 12 zanak'Israely. Zany hoe raha jerentsika zany tamin'ny andron'ny patriarika lehilahy 3 fotsiny voatonona dia voatonona daholo ny anaran'ireo vadin'izy ireo anankivalo. Zany hoe tena mihoatra ny isan'ny vehivavy voatonona anarana. Dia rehefa mitohy ny tantara, rehefa niala tamin'ireo patriarika ireo moa zany Jakoba no nitondra an'ireo zanany 12 ireo tany Ezipta ka nahatonga ny zanak'Israely lasa babo tany hatramin'ny ivoahany zareo tao dia nisy mpitsara dia adinontsika malaza be ireo mpaminany lehilahy marobe ao amin'ny baiboly fa adinontsika fa mpaminany sy mpitsara vehivavy voatonona ao amin'ny baiboly koa izany Miriam manabavy ny Mosesy sy Arona zany, izany Debora zany tena vehivavy mpaminany vady sady mpitary tafika nampandry ny Israely tao anatin'ny 70 taona tena nitaingo tovaly niady niaraka tamin'ny miaramila. Izany Noadia zany tena mpaminany vavy niara-niasa tamin'ny Nehemia, ary Hulda moa dia efa nianarantsika teto nisy zany ny mpaminany vavy fa tsy hoe lehilahy ihany ny mpaminany voalaza ao amin'ny baiboly. Ankoatran'ny mpaminany nisy koa ankoatran'ireo mpanjaka moa zany mazava ho azy tamin'ny andron'ny mpanjaka, tamin'ny nitambatra ny fokony Israely avaratra sy atsimo ilay antsoina hoe Israely sy Joda dia 3 ihany no mpanjaka ny fandimby tao i Saoly no mpanjaka voalohany, voatonona soamantsara ny vadiny Saoly anankiroa, i Ahinoama sy i Rizpa, izay vady be sy vady kely moa zany io nisy tamin'izany vaninandro zany. Tamin'ny andron'ny mpanjaka faharoa Davida nanana vady be anankivalo izy, voatonona daholo ny anaran'izy ireo. I Batseba moa zany no niterahany an'i Solomona ka nitohy amin'ilay taranaka ny anarantsika taranaka Joda, fa voatonona daholo nanomboka tamin'ny Mikala ilay vadiny voalohany, i Ahinoama, ny vadiny rehetrarehetra dia voatonona soamantsara mbola ianarantsika mifanesy eto aorianany fianarantsika n'ireo vehivavy ao amin'ny testameta vaovao. I Solomona moa dia tena izy ny record indrindra, nanana vady be 700 izy ary nanana vady kely 300. Voalaza amin'ny baiboly nanambady 1000 Solomona, fa ny fanambadiany Solomona mazava ho azy nifanohitra tamin'ny an'i Davida. Davida rain'i Solomona ny fanjakany dia tena niady, tena namono olona feno rano tanan'i Davida ka zay nahatonga anazy tsy navelan'Andriamanitra nanangana ny tempoly. Dia nahita an'izay Solomona ilay zanaky Davida sy Batseba, ilay zanaky ny fitiavana, dia ilay mpanjaka malaza indrindrindra ao amin'ny baiboly dia stratégie hafa tanteraka indray no nampiasan'i Solomona. Solomona tsy mba nitaritafika niady zany fa niazy ny politikan'i Solomona dia alainy vady daholo izay zanaky ny mpanjaka fahavalo rehetrarehetra nanodidina anazy dia lasa tao anatin'ilay fanambadiana politika fampandrian-tany no nahatonga an'ireo vadin'i Solomona be dia be ireo ka nahatonga anazy nanana vady Egyptianina, nanana vady Amonita, nanana vady Moabita, Edomita, Sidonia sy Etita. Ireo fahavalon'ny Israely rehetrarehetra ireo zany ny stratégie ny Solomona nahatonga anazy nanana an'ireto vady be dia be reto dia tsy hoe Solomona te hijangajanga na Solomona ny tena adala amin'ny vehivavy indrindra, fa io no politika ny fanjakany fampandrian-tany, zany hoe
misy vehivavy arivo tsy voatonona anarana daholo koa ao amin'ny baiboly izay vadiny Solomona. Fa tsy hoe tsy misy vehivavy zany, samy mpanjaka vavy daholo ireo satria vadina mpanjaka lehilahy. Ary misy koa aza tena hoe mpanjaka vavy mihitsy na teo amin'ny fanjakan'i Joda rehefa tapitra zany ireo fanjakan'ny lehilahy anankitelo ireo, Saoly, Davida, Solomona, dia nivaky roa ny fanjakan'i Israely. Dia nisy mpanjaka marobe nifandimby tao, ireto amin'ity tetiarana ity mpanjaka nifandimby teo amin'ny Israely daholo ireo. Dia nisy koa ny mpanjaka vavy, tsy mpaminany vavy ihany, fa nisy koa mpanjaka vavy teo amin'ny Israely, izany Maka, Jezebela, Atalia, Joseba. Ry zareo ireo moa matetika mpanjaka vavy nanimba sy namono sy nanao zavatra tsy dia mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra loatra teo amin'ny Israely, fa izay no tsy ianarantsika loatra ny momban zareo, tsy dia misy lesona azo ianarana loatra zany ny tantaran'izy ireo. Isan'ilay lazaina hoe mizoginia ao amin'ny baiboly koa moa zany rehetrarehetra zany, zany hoe zany Davida mpanjaka namono olona zany tantaraina amin'ny fomba mahafinaritra hoe zay no niarovany ny fanjakany. Izany Solomona nanambady vehivavy arivo zany, tantaraina amin'ny fomba mahafinaritra hoe io no fomba nitondrany fandriam-pahalemana teo amin'ny fanjakany. Fa ireto mpanjaka vavy reto, ilazana fotsiny hoe nisy koa ny mpanjaka vavy teo amin'ny Israely, nisy ny mpaminany vavy. Fa io moa no isan'ny entiny fiangonana maro tsy manaiky ny ordinationan'ny vehivavy ilazana hoe tsy nisy vehivavy mpitarika zany ao amin'ny baiboly, fa tena nisy. Ary ianarantsika misesy eto amin'ny pejy ilazana fa ilay fampianarana patriarkaly niampita no manakona sy tsy manonona ny toeran'ny vehivavy nitarika teo amin'ny fiangonana sy teo amin'ny fireneny Israely. Fa tsy izay no tena zava-nisy rehefa adiadiana tsara ny zava-misy ao amin'ny baiboly. Fa tapitra zany tamin'iny 5 volana voalohany iny ny fianarantsika an'ireo vehivavy voatonona anarana teo amin'ny taranaka Joda, nanomboka tany amin'ny Sara ka hatrany amin'ny Maria renin'i Jesosy izay efa nianarantsika. Dia manomboka eo amin'ny testameta vaovao indray zany atsika amin'ity volana Jona ity, tsy misy tsony jiosy na grika na taranaka Joda na taranaka iza manomboka eo amin'ny testameta vaovao rehefa vitan'i Jesosy ny famonjena, rehefa nalefany ny fanahy masina dia samy naminany ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy ozy ny tenin'Andriamanitra. Dia tsy misy hoe taranaka iza intsony zany ireo vehivavy rehetrarehetra voalaza ao amin'ny testameta vaovao izay ianarantsika. Ao amin'ny testameta vaovao moa zany any amin'ny filazantsara efatra, Matia, Marka, Luka, Jaona, misy vehivavy 512 be zao voatonona anarana ao ianarantsika misesy eto ao amin'ny manomboka amin'ny asan'ny apôstôly sy ny epistily. Misy vehivavy 212 be zao voatonona anarana. Ireo indray zany no ianarantsika misesy manomboka amin'ity volana Jona ity. Dia rehefa tapitra antsika indray ireo vehivavy ao amin'ny testameta vaovao ireo dia izay antsika vao miverina any amin'ireo vehivavy hafa rehetra tsy amin'ny taranaka Joda ao amin'ny baiboly. Ary raha ohatrany ara ny fampianarana sy fampizarana rehetrarehetra izay ataontsika eto amin'ny pejy fa natao hampatanjaka sy hampahery antsika vehivavy indrindrandrindra, ary natao hanitsiana ny fampianarana kristianina izay manao tsinitsinina sy mamono ny vehivavy ka mahatonga ny firenena sy ny jentilisa sy ny olona rehetrarehetra lasa manao tsinitsinina sy tsy manaiky ny maha olombelona feno atsoin'Andriamanitra hanao ny asany tahaka ny lehilahy koa ny vehivavy ka mahatonga hatramin'ny firenena ankalaza ny fetim-pirenena koa tsika ny 29 ny volana Jona amin'ity taona ity lasa mikoroso fahana potika tanteraka, satria ny atsasa manila ny vahoaka malagasy izay vehivavy malagasy tokony hitondra fampandrosoana na eo amin'ny firenena na eo amin'ny fiangonana dia atao tsinitsinina, tsy avela hiasa, tsy amena ny opportunité, nefa nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana ary atsoin'Andriamanitra
hiasa tahaka ny lehilahy koa. Ka mampirisika anao hatrany ary aho tsotra kely ny fandraisana anjara amin'ny fifaninanana, sorato ao amin'ny commentaire zay rehetra fantatrao momba an'ireo Maria izay voatonona ao amin'ny testameta vaovao ireo dia asio numero mitohy azonao ovaovaina, azonao ampiana ny valiteninao isaky ny alahady rehefa mampianatra eto dia azonao lazaina koa, azonao averina daholo izay rehetra voalazako amin'ny fampianarana eto azonao ampiana n'izay fantatrao rehetrarehetra izay mahita valiny maro indrindra sady marina momba an'ireo Maria ao amin'ny testameta vaovao indray zany no mahazo an'ilay 5,000 ariary amin'ny alatsinainy 13 volana Jona amin'ny 12 alina amin'ny orany Madagasikara.